Ry havako malala ao amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Didy anamasinana ny fitiavana. Didy anamasinana ny fitiavana. Hitantsika mofinainantsika an'io zany. Tesalonianina voalohany toko 4 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 9. Andeha ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary farany ry rahalahy, mangataka aminareo sy mananatra anareo ao amin'ny Jesosy Tompo izahay, mba ho araka ny nandraisanareo taminay izay mety handehananareo sy anaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia araka ny handehananareo ihany no hitombonareo bebe kokoa. Fa fantatrareo ny didy nomenay anareo avy tamin'ny Jesosy Tompo, fa izao no sitrapon'Andriamanitra, dia ny anamasinana anareo, ifadinareo ny fijangajangana, mba samy ahafantatra izay ahazonareo ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra, tsy amin'ny filana fotsiny, tahaka ny jentilisa izay tsy mahalala an'Andriamanitra, mba tsy hisy anao saina hifetsy ny rahalahiny amin'izany, fa ny Tompo no mpamaly ny amin'izany zavatra rehetra izany, toy ny nolazainay sy nambaranay taminareo rahateo. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotona, fa amin'ny fahamasinana, koa izay mandà dia tsy olona no laviny, fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanahiny masina. Ray Masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Didy ny anamasinana ny fitiavana. Ny apôstôly Paoly manoratra ho an'ny fiangonana tany Tesalonika momba ny didy na ny fampianaran'ny fiangonana momba ny sitrapon'Andriamanitra. Marobe ireo fampianarana izay entiny, izay lazainy mihitsy fa tsy fampianarany, tsy baiko avy aminy fa baiko avy amin'ny Jesosy Tompo. Tsy izy no mandidy fa didy no raisina tamin'ny Jesosy Tompo, ary indro ampitaina amin'ny fiangonana. Ny zavatra lehibe dia ny ananana fiangonana mankatoa na manaiky ny didin'Andriamanitra, na hoe fiangonana mankatoa ny sitrapon'Andriamanitra. Dia lazaina manokana reto ny sitrapon'Andriamanitra momba ny fitiavana, dia tsy inona tsy akory fa ny hiazonana ny fitiavan'ny mpino amin'ny fahamasinana. Amin'ny fahamasinana satria io fitiavana io dia masina, ary ambara eto mihitsy aza fa voninahitra nomen'Andriamanitra. Voninahitra nomen'Andriamanitra ka tsy atao apatram-bary. Tao amin'ny tanànan'ny Korinto, na dia tsy tanàna tena lehibe loatra ary, tanànan'ny Tesalonika azafady, na dia tsy tena tanàna lehibe loatra aza, fa nisy seranatsambo, fivezivezena, dia tonga ny roborobo fatratra ny fahalotom-pitondran-tena, indrindra ny fijangajangana. Dia miantso ny kristianina ny apôstôly Paoly hoe: tsika kosa anie tsy mitovy amin'ireo jentilisa izay tsy manam-pahamasinana ireo e. Ho an'ireo dia ny filan'ny nofo no tena tadiavina, ary eo ka tsy hanao tahaka ireo jentilisa ireo isika, satria ianareo dia tsy natsoina ho amin'ny fahalotona, fa natsoina ho amin'ny fahamasinana. Izany fahamasinana izany, izay fahamasinan'ny fanambadiana, fahamasinan'ny fitiavana izany,
Izany indrindra no ampirisihana sy itaomana ny kristianina rehetra. Eto zany dia ho takaritsika tsara ry havako malala fa ny fiombonana ara-nofo na ny firaisan'ny fanambadiana dia tena natokana ho an'ny mpivady ihany, satria masina ny fanambadiana. Ny fanambadiana no masina ka manana ny voninahitra manokana ho azy. Anio moa andro izay fantatsika rehetra amin'ny hoe natokana ho an'ny mpifankatia. Amin'izao andro ny Saint Valentin hoy isika izao, zay tena tokony amafisina amintsika ry havana dia tsy ny Saint Valentin no mamaritra ny fitondrantenantsika amin'ny maha-kristianinantsika, fa ny didy ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy izay rehetra tsy ampy-taona ary tsy izay rehetra mifankatia akory aza no afaka miroso amin'ny fanaon'ny mpivady, fa ny fanambadiana no manana zany sata ny fahamasinana izany, ka ny mpivady ihany no afaka miditra amin'izany. Tandremo ary manao fotoana ianao anio na amin'ny fotoana hafa iombonana amin'ny tsy vady, iombonana amin'izay heverina fa tiana satria mpifankatia kanefa mbola tsy nandray ilay fahamasinan'Andriamanitra, dia io no ambaran'ny Paoly apôstôly amintsika eto hoe Andriamanitra tsy niantso antsika amin'ny fahalotona fa amin'ny fahamasinana. Raha mandà izany isika dia mandà ny fanahy masina izay omen'Andriamanitra antsika rahateo eo amin'ny 9:9 hoe koa izay mandà dia tsy olona ny laviny fa Andriamanitra izay manome antsika ny fanahy masina. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, aokary mba ho kristianina, ho mpino mankatoa ny didin'Andriamanitra eo anatrehan'ny fampiarana ny fitiavana, fa tsy izay fitiavana miboiboika na izay fitiavana mitsiry ao anatin'ny tena no mibaiko amin'ny fitondran-tena, fa ny sitrapon'Andriamanitra, ny fahamasinana takin'ny soratra masina. Dia ampiaritsika amin'izany ny didy izay nomen'i Jesosy Kristy, tena ataontsika samy hafa mihitsy ny amin'ny didim-pitiavana, ny amin'ny hoe didy vaovao no nomeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Iny lay fitiavany rahalahy, fitiavanamana, fa ilay fitiavana didin'ny fitiavana amin'ny fahamasinana eto kosa dia ilay natokana ho an'ny mpivady irery ihany. Aoka tsy handoto ny tenanao amin'izay tsy vadinao. Zany no ambaran'ny soratra masina eto amin'ity androany ity, satria didy sitrapon'Andriamanitra ny hahamasina anao, satria voninahitra izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay eo, ianao irery ihany no masina, ary satria masina ianao dia masina ihany koa izahay. Tianao ny anamasina anay amin'ny fitondran-tenanay, amin'ny fifandraisanay, ary entinay ambavaka manokana ny mpivady rehetra amin'ity andro anio ity, ampitombo zany fahamasinana eo anatrehanao zany. Fa hiarovanao kosa Tompo ny tanora, ny zatovo, ireo rehetra tsy ao anatin'ny fanambadiana, mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny fandriky Satana ka handoto ny tenany eo amin'izany. Zany no vavaka angatanay, ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Misaotra ray io. Amen.